Manolotra ny arava tompoko lahy sy tompoko vavy mahazo vahana ny oram-baratra androany noho ny fisian'ity rindrin-drahona lehibe izay hitantsika ato amin'ny faritra atsimon'ny Madagasikara ity. Manomboka rapitsy koa maina ny andro amin'ny tapany atsimo, hisy oram-baratra ny amin'ny tapany avaratra. Ny amin'ny sabotsy indray dia somary atanjaka ny alizay indrindra ny amin'ny takariva sy ny amin'ny ala fa hialefy miandalana. Andeha jerentsika amin'ny Atsipria ny mety toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro avy. Ho amin'ny zoma fafolo ny volana novambra 2024 amin'ny maraina. Orana tandrifin-drahona ny any amin'ny distrika Nosy Besambrano mahazo ny faritry Sofia tahak'izay ihany koa ny faritra Atsimo Atsinanana. Ny amin'ny faritra sisa dia andrahona na andrahona vitsy ny andro. Ho amin'ny rapitsy tolakandro izay dia anenika ny amin'ny tapany avaratra Madagasikara iray manontolo iny ny oram-baratra. Iseho kosa izany amin'ny takariva sy ny amin'ny alina ny faritra Atsimo Atsinanana. Ho maimaina ny andro ny amin'ny faritra sisa izay tsy voatonona teo. Mahakasika ny maripana indray dia tsy dia misy loatra ny fiovana misongadina. Andeha ho jerentsika amin'ny Atsipria izany ny tontolo andro ny amin'ny morontsiraka Atsinanana dia elanelan'ny 20 hatramin'ny 20 degré Celsius. Ny aty amin'ny faritry ny afovoantany 17 hatramin'ny 20 degré Celsius. Ny amin'ny morontsiraka Andrefana kosa mandrina 20 hatramin'ny 30 degré Celsius. Ny sabotsy fa 12 ny volana novambra 2024 indray dia hipotra miandalana ny oram-baratra indrindra ny amin'ny tolakandro ny amin'ny faritra avaratry Madagasikara iray manontolo. Andrahona mety arahana herika kosa ny morontsiraka Atsinanana, andrahona na andrahona vitsy ny andro ny amin'ny faritra sisa. Ny maripana indray no jerentsika manaraka izao amin'izay andro ny sabotsy izay hisy fidinany ny aty amin'ny faritry ny afovoantany sy ny amin'ny morontsiraka Atsinanana. Ny ambany indrindra izao dia 40 degré Celsius, any Vakinankaratra aty Antananarivo 20 degré Celsius ary any Fianarantsoa 17 degré Celsius. Ny maripana ambony indrindra kosa dia mananika hatramin'ny 30 degré Celsius any amin'ny faritry Melaky, 30 degré Celsius any Maivatanana sy ny manodidina azy. Ho amin'ny alahady 12 ny volana novambra 2024 indray dia mihena miandalana ny rotsakorana. Ireto toerana manaraka sisa no ahitana oram-baratra ny ariva, ny faritra Diana sy Sava mahazo ny Sofia tahak'izay ihany koa any Melaky, Bongolava, Itasy sy Vakinankaratra. Ny amin'ny faritra sisa dia ifandimby eo ny rahona sy ny masoandro. Ny mafana indray, ny mafana indrindra dia mananika hatrany amin'ny 40 degré Celsius ny tolakandro ny any amin'ny manodidina ny Melaky, ny 30 degré Celsius kosa any Maivatanana. Ny aty amin'ny avoantany ny tontolo andro dia 12 hatramin'ny 17 degré Celsius. Ny any amin'ny faritra avaratry Madagasikara dia 14 hatramin'ny 13 degré Celsius. Dia izay tompoko lahy sy tompoko vavy no mety eo azonao loso anao ho amin'ny tsy alina ity manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Mandrapeo.